dia faly miaravatsika rehetra indray amin'ity anio ty ao anatin'ity fampianarana izay resantsika mikasika ny fanahy maloto avy any anaty rano. Miaraka amiketo moa zany pasteur Patricia ary atao mirako akavanato rahalahy James izany. Natsoky manokana rahalahy James ary nanaiky izy ijoro vavolombelona ny amin'ny voalohany na nafahan'ny tompo azy tao anatin'ny fanompo-tsampy sy ny fifandraisana tamin'ireo fanahy maloto maro indrindra ireo fanahy avy anaty rano. Tegna tatsika aloha pasteur Patricia hivavaka ho antsika. Sotra tompoko, vavakantsika tompoko. Raha io makasitraka anao zay raha mbola omenao fotoana indray amin'ity anio ity afaka ho tafavoreto. Misaotra ny amin'ny tombonandro nomenao, ny fahasoavana nomenao ary misaotra indrindra satria afaka andre zay amin'ity anio ity ny fijorona vavolombelona izay nanafahanao ny rahalahy. Andriamanitra manafaka tokoa ianao, Andriamanitra mamonjy tokoa ianao. Kasitraka fiainanao zay satria fantatra ihany koa fa ao anatin'izao fandarana amin'ity anio ity izao dia maro ihany koa ireo olona izay manaraka ny fandarana ho afaka amin'izay rehetra mangija azy satria Andriamanitra tsara ianao, tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Dia apetraka fiainam-pelantananao tompony fotoana enao fanamasina no hiasa mahery ty anatinay tsirairay avy ary amangy ny vahoakanao tsirairay avy ihany koa izay manaraka ny fandarana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra fanahy masino. Amen. Amen. Eny ary nisy fotoana moa tsika zany tena nifantoka be mihitsy tamin'ity resaka hoe fanahy maloto avy anaty rano ity. Dia nisy vanim-potoantsika teo amin'ny ray volana mahery teo na ohatr'izany dia reo fampianarana indray izay nataoko tao am-piangonana resaka démonologie. Natao hoe démonologie moa zany dia fikarohana étude mikasika ny devoly, zany hoe tahaka ny ahoana izy, inona ny asany sy ny namany sy ny namany. Dia be dia be ireo zavatra fianarantsika tao anatin'izay raha tonao ka nanaraka foana. Fa raha iverenantsika ny tany aloha rehetrarehetra dia andeha tombontsika amin'ny andininsoratra masina voalohany izay niangatsika rehefa miresaka tsika le hoe fanahy maloto avy anaty rano. Dia tao amin'ny Nahoma toko faharoa ka ny andininy fahafito. Nahoma toko faharoa andininy fahafito manao hoe voana ny vavahady ny renirano ary reraka ny lapa. Dikan'izany zany io rano io dia misy vavahady ary misy lapa ny ambany any. Zany hoe misy mpanjakany zany, misy tanànany zany, misy olona miainany zany. Dia nahitsika hoe teresaka taiza moa natongavan'ity fanahy maloto avy anaty rano ity. Lava be le fampianarana fa arao le fampianarana manomboka any amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny fahaenina no any satria lava be le fampianarana. Dia niresakantsika hoe reo olona talohan'ny Adama satria efa nisy olona talohan'ny Adama. Dia reny olo reny rehefa aveo moa zany no nikambana tamin'ny devoly raha zay na mitina antsika azy rehetrarehetra. Reny rehefa aveo rehefa maty dia reny lasa tany amin'ny elo. Reny le hitantsika tamin'ny fandiniantsika fikaroantsika tao anaty baiboly le hoe géant primitif, zany hoe olona goavambe tany alohan'ny Adama rehefa aveo. Reny indray rehefa aveo miverina ety ambonin'ny tany rehefa tonga ny Adama sy ny olona tao aorianan'izay lasa indray manambady olona indray sy manao karazany zavatra be da be. Dia tonga indray savo-drano satria hitantsika fa talohan'ny nisiny Adama rehefa namerina namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra. Dia hitantsika tao amin'ny bokin'ny Joba sy tany amin'ny bokin'ny Jeremia any sy tany amin'ny bokin'ny Isaia fa bolongana tahaka ny glasy ny tany dia mivaingana boribory zany. Dia rehefa aveo fanahy masina nomba teo ambony rano dia nitsonika iny. Zany hoe le tany zany tao ihany fandrakofan'ny rano. Dia ny rano ambony natsoina abakabaka, ny rano ambany natsoina hoe ranomasina. Fa taloha hitantsika tsara fa tsy nisy ranomasina tamin'izany. Inarantsika tao anaty baiboly zany. Fa rehefa tao aoriana dia nisy ny ranomasina. Dia hatrany hatrany dia hitantsika raha mijery ny carte du monde tsika tsy ny tany rehetra zao no tany daholo fa misy partie amin'ny tany rano. Misy ny ranomasina, misy ny renirano. Dia amin'ireny faritra reny dia misy tanàna ny ambany any. Ka isika moa manosy atsika dia sensible amin'izany zavatra zany. Feno reny, misy renirano maromaro eto amintsika, ranomasina izay hipetrahan'ireny fanahy maloto avy anaty rano ireny. Ka tsy amerina le fampianarana lavabe fa mba mamporisika anao avelany ianarana le izy. Fa androany misy andralahy eto izay atsotsika hoe rahalahy satria efa nanolo tena ho an'i Jesosy. Nanompo sampy izy taloha, nitaiza olona mihitsy izy taloha, nitoerana fanahy maloto maro izy taloha.
ary nanana contact tamina fanahy maloto maro indrindra reo fanahy avy any anaty rano dia ny zavatra voalohany antanitsika azy aloha dia hoe milohany satria milohan'ny fijoroan'ny vavolombelona aloha dia tsy maintsy aloha ny fiovam-pony ny antanitsika satria raha vo tsy raha sanatrisany izy ka tsy miova fo a dia mety ampatahotra ihany ny fijoroan'ny vavolombelona satria sao de sanatria ka hoe mbola tsy afaka izy nefa ohatr'izay fa tena marina efa afaka izy sika rehetra angamba mahita ohatra hoe mijery ny tantara Mosesy ianao dia vao manoratra Mosesy dia ny fomba nionany tamin'Andriamanitra aloha no soratany mijery amin'ny Paoly indray ianao dia ny fomba nionany tamin'Andriamanitra aloha no soratany mijery any Jérémie indray ianao mamaky Jérémie toky voalohany dia ny fomba nionany tamin'ny tompo sy natonga azy ho mpaminany no soratany important reny zavatra reny matoa soratana ao anaty baiboly dia tahaka izany koa mba ahafahantsika mino ny fijoroan'ny vavolombelona dia aloha fantaritsika hoe inona ny zavatra nataony taloha ary ahoana natonga azy niova fo raha lafiansa sotra tompoko tamin'ny voalohany zany za tena azo lazaina hoe nanompo sampy ny toerana sampy toerana fanahy maloto dia tagny amin'ny 2014 raha natory ahariva dia misy feo miteny aminah hoe zay zavatra rehetra angatanao angata amin'ny anaran'i Jesosy dia raha pitso maraina an'iny zany foha teo anandiniky hoe mila mandray an'i Jesosy zany zaho asa feo mbola manakorotana ana regny dia mbola noety ny hetraketraky ny fiainana moa zany dia mbola nanohy le fiarahana tamin'ny devoly foana fa rehefa tamin'ity taona ty amin'izay aho ohatrany hoe resy lahatra zany magnaraka regny fandaharana amin'ny télé mihaino amin'ny radio namaky baiboly dia liana hoe handray an'i Jesosy nefa tamin'izany fotoana hoe handresako an'i Jesosy zany tsy vitako dinika hoe 2 andro na herignandro fa efa nisy karazana fiomanam-panahy zany nataoko tao an-trano ao dia le vadiko moa efa mivavaka ato amintsika amin'ny chaîne ato dia izy efa anisany hoe mitondra mbavaka ana foana dia tamin'ny taona lasa aloha fa tsy hoe mbola tamin'ny taona ty nisy zavatra zay nampifandonanay 2 tao an-trano dia nirotaiko io baiboly io rotaritaiko baiboly tena nasaritako nyrovirovitiko dia nalahelo be izy sy le anabaviko satria nisy anabaviko tao hoe ahoana ny tena tezeranao na tonga andreo baiboly nataony dia za mbo amin'le fo tezitra sady le fo miaraka amina devoly tsy vitavita dia napriminy le baiboly dia za amin'izay tsy salama teo narary vavony dia le vavony amin'izay nahatonga ana nijanona toka voalohany nijanona sigara nijanona kafe dia egny nandeha debut ny février amin'izay aho zany tena hoe handeha hivavaky handray an'i Jesosy dia rehefa niteny tamin'le vadiko aho hoe hoento mivavaka aho dia raha za hoentinao mivavaky tsy handeha fiangonana hafa fa hoento amin'ny fiangonana ivavahanao fa ohatrany hoe maharesy lahatra anao a le asan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'io fiangonana ivavahanao dia tena faino fahazotoana ho izy ianao faino aho dia lasa zay zany namonjen'le miracle folakandrony lahady dia tao le nahitany bishopy amin'le fotoan'ny fiankofana zany mitsangana iny dia voaniditra bishopy avy any dia nisy rivotra nitsotsoka tsy moramora zany avy amin'ny bishopy ohatrany hoe niapita aminah ty dia zany hoa le olon'Andriamanitra zany ety hoa le bishopy ty ianao tamin'io mbola tsy nahita anahy mihitsy sa efa nahita mbola tsy nahita mihitsy mbola tsy nahita mivantany fa le amin'ny télé ihany amin'ny télé ihany fa tsy dia matetiky dia atao teo nivavaky bishopy moa rehefa tonga teo dia ohatrany hoe misy fanahy masina nyteny agnatiny agny izy tamin'ny fotoany io misy olona tonga eto handray fanapahan-kevitra be amin'ny fiaignany nefa Andriamanitra miteny aminahy hoe bishopy tamin'ny fotoany io hoe anao tsy maintsy hiova Andriamanitra tsy maintsy hitahanao dia zaho aza ny olona zany dia
vita amin'ny fotoana tamin'iny dia ohatrany hoe nahatsiaro maivamaivana ny voaka avy eo dia niteny tamin'ilay vadiko aho hoe hoento amin'ny le toerana fanaovanareo délivrance aho fa tena andeha hiroso amin'izay aho andray ny Jesosy Anompo an'Andriamanitra. Fa talohan'io moa zany ianao ohatrohatrany ahoana tsara le tena fiainanao? Le tena fiainako talohan'io efa nanomboka tamin'izaho hoe mbola tany Ankibo ny nahitagna anahy hoe io zaza raha vao teraka tsy maintsy misy fanahy. Satria le ray aman-dreny raha vao mitondra voka amin'le toerana misy anay agny tsy maintsy manao an'izay zavatra atao antsoina hoe besarona zay agnarany. Le besarona zany karazana fanafody hoe miaro an'le zaza Ankibo tsy ho afaka, tsy ho azony lafika, ho salama tsara ny reny sy ny zaza mandra-pitongavan'le 7 volana. Dia amin'io zany le pitaiza nandehanan'ny mamanay niteny hoe io zaza io hisy fanahy raha vao teraka eo ary tsy maintsy ho pitaiza io. Dia papanay moa tamin'izany tsy nanaiky hoe za tsy manaiky an'izany. Dia nambesagny foagna moa zany niterahako dia teraka za dia egny amin'ny zaza 3 ans am'izay tsy salama. Dia noentina amina pitaiza dia niteny le pitaiza hoe misy fanahy io zaza io. Dia papanay niteny hoe esory raha ohatra azo esorina le izy. Dia nesorin'le pitaiza fa za tsy te ahita an'le zanako misy an'izany ary zanako lasa pitaiza zany tsy mety amiko. Dia niary ho le pitaiza dia nesorina le zavatra. Dia nandeha tagny amina classe de 8e koa zany zaho teo narary maso. Dia raha narary maso tena le tsy mety sokatra le maso manaintaina dia misy moty be am'reto dia nefa omena fagnafody dokotera tsy mety sitrana, ampanaovina linety tsy mety sitrana. Dia noentina amina pitaiza dia mbola hoe io fanahy io ihany dia mbola esoro ozy izy papanay dia nesorin'le olona nitaizana koa. Dia papanay manko zany hoe hitako hoe niezaky tsy nagnome vahana an'io foana na mamanay koa tsy nakasitraky ny fisian'io zavatra io taminahy zany na reo praitapo aminahy tsisy nakasitraka an'io. Dia rehefa nandeha moa ny taona zany maty papanay tamin'ny 2005. Ohatrany hoe nanomboka teo agny karazany hoe niditry mafy amin'le firaisako amin'le fanahy. Satria ohatrany nisy fahakiviana rehefa maty papanay hoe tsy ho lasa lavitra amin'ny fiaignako satria maty le ray aman-dreny mpiantoky pitaiza. Dia nandeha dia nandeha nitsabo amin'olona hoe mba hitady ny tena ahoana ny tena mba hivoahana amin'izao fiainana zao satria tegna efa olo dehibe. Dia ozy izy le ramatoa zay anao ty izy misy zavatra nefa izy zavatra aminao reto masina be ozy le fiteniny ananjy hoe masina be izy mavesatra be ka tsy zakanao ka raha azo atao izy esorintsika raha mety aminao. Dia za moa mbola hoentin'le fahatanorana koa esory ary hoa dia nesorina le zany hoe zany tamin'ny telo taona anao nesorina 8e ianao nesorina. Ny tena marina zany nisy ny ala fa nisy nampidirina satria raha toa ka efa nesorina le atao inona tsony moa zany fa zany hoe mety le kelikely ny ala dia ngezangeza ndre nampidirina fa tsy fantatry le olona ndray aman-dreninao zany dia lasa mavesatra ao anatinao le izy satria ohatrohatr'izay raha azoko tsara zany tantara. Ohatran'izay mihitsy le izy ka satria rehefa vita le fanesorana nataoko dia ohatrany hoe nisy contrôle hoe aleo mba jeretsika ndray ary ny momba anao dia natao le skidy sy ny rehetrarehetra. Dia aho le ramatoa fa mbola io ihany izy zanako tsy mety miala ty raha ty. Dia za zany tena hitako hoe voafitaka satria za tsy nagnaraka le fitezahany mamanay am'le fivavahagna raha baiboly fa ninday loha foagna. Tsisy fahatakarana anagnako zany fa dia nagnaraka zay teneniny reto olona reto hoe ia fa aleo izy andramatsika atsangana koa le raha lasa ohatrany nisy andrakandrana zany tamin'ny fotoanan'io hoe teo nesorina dia teo atsangana indray.
de fume moa za hoe atsangana ia de ahoana raha atsangana ohatraohatran'izao ny fananganana ananjy tao varo amba jeretsika ananjy raha atsangana izy de natao amin'ny fombafomba tsotra de jereko am'izay rehefa tena natsangana tsy ohatran'le hoe fanakosehana anaty aloha hoe mba mandefitrandro vao tonga miseho aminazy zareo fa rehefa isakalina surtout ity fagnahy agnaty rano zavavindrano ity ireo zany tsy maintsy tonga eo foana miseho aminahy eo mitravy agny reo magnitra be satria ry zareo reny manana rano magnitra hafahafa qualité zay manitra be de za zany fao courant hoe zareo ndray zay fa io varavarana io tsy haino anokafany an'io na fodinao karakory varavarana io tsy haino dirany de miditra izy de rehefa manangana anazy moa zany tsy maintsy manana kapila kely lovia kely zay asina le regny volafotsy sangan'olona regny de miaraka amina sotro de rano mangatsiaky de io zany nataoko ambony bahina eo de eo izy zany miditra de tsy fatako hoe inona zay zavatra ataony amin'io sahana am'le vilia io fa ohatrany hoe dôlidôlaviny zany le raha de avy manao an'igny izy tsy miteny tsy akory de lasa koa mandeha ohatran'igny foana de teneniko am'le ramatoa hoe le zavatra anio tena ohatrohatran'izao mifisehony ao an-tragno aminay eo saky hariva de raha misy olona hoa matory amin'ny efitragnonay eo tena matahotra hoa mahaino an'le fofona ranomagnitra tsy manino zanako izy fa zao io anio izy be fiaignana ho hitanao agnatin'io maro zavatra ambaran'io anao zany hoa manao anazy talohan'izany efa be hoa zavatra hitako maso zavatra niaignako na io mbola tsy nasanganao ary zaho tsy tia matory miaraka amin'olo maro zany zay zany matetiky karakteran'le olo ipetrahana zavavindrano io tsy tia matory miaraka amin'olo maro de za rery foana fandrina raiky efitrano raiky de amin'igny manko ohatrany hoe misy ho an'zareo sy ho anahy le fifaneraserana rehefa halina le andro satria zareo tsy miseho aminao atoandro fa isaky ny hariva foagna zany zareo tonga aminahy de nisy an'le fanambadiana am'izay mandeha agny am'zareo agnaty rano agny ohatrany hoe natonga le fanambadiana le fanambadiana zany chaque hariva izy tonga aminahy de izy mademoiselle tsara be hitanao ohatrany hoe ao amin'ny fanasa hitanao vatana izy ahita vatana ka ainao mifo tsara tonga saina tsara fa tsy hoe manofina ohatr'izany fa izy ndray misy amin'ny alalan'ny nofy idiran'izy io ifampiresahany aminao ohatrany hoe manofy anao nefa izy eo misy tena mahatsiaro sy vatana tsara de am'iregny zany izy miseho amin'ny endriky ny hatsaram-bika ny tsara tarehy avy any de antegna moa zany tsy mahafantatry hoe devoly ty fa atao tegna hoe tena olona marina fa agny ambany rano igny izy mipetraky de hoe azo iarahana reto azo fandraisana reto satria samy olombelo la hoako ino tsy fandraisana aminazy de nentiny tany anaty rano ianao hoentiny agny anaty rano rehefa andro hariva io hoentiny agny anaty rano nefa anao tsy sempotry rehefa mandeha fa safoiny kely avao reto de safoiny kely ny tare anao mandeha ohatran'ny araky le nome naoma toko faharoa andiny fafito io hoe voana vavadin-dreny rano misy vavahady tokoa ve io rano io misy vavahady io le vavahady zany ohatrany hoe zavatra ohatran'igny zavatra ohatran'igny le vavahady de rehefa tonga am'le toerana anao zany mijoro de misokatra ho azy io de rehefa tafidina ambany anao de mikatona ho azy le varavarana de nao midina io ve milomano sa ohatrany olona mandeha totohatra ohatrany mandeha totohatra fa tsisy milomano sasa de agny am'izay zany avy de ville be de misy tanàna zay karazana fiaignana hita tegna ambony tany ety hita tegna ambany agny zany hoe misy trano agny zany karazana hoe mahazaka firenena ray reo ao ambany ao vahoaka be ny vahoaka be ary samy managny rachine samy managny domaine misy anazy hoe ranona ery mpandrafitra ranona ery resaka mpamboatra automobile resaka mpamboatra produit cosmétique ihany ery manao usine ohatran'izao mpamokatra be de be misy karazana ve zany sa hoe
atao iny zany rehetrarehetra zany agny misy vola io karazany vola ampiasantsika ty io misy am'zareo agny aby zany hoe na euro na dollar na ariary de ataondry zareo inona vola igny ampiasany karaha fomba fampiasantsika vola ety ye zany fa so mieritreritra hoe tsy mila vola izy fa nasytsina ze tiana atao de azony sotratra ireo zany tena ohatrany hoe nakatahaky ny fiaignatsika olombelona ambony tany ety de ze raha ataotsika ataondreo ambany ao koa ze raha ataotsika ataondreo ambany ao koa de eo zany mahavery le olombelo ze mbola tsy managny fahatakaragny hoe olombelona ihany reto fa ny tany petrahanay tsy mitovy satria ze zavatra misy aminay ambony agny misy aminanzy ety koa zany hoe misy mpanjaka koa zany misy mpanjaka agny misy filohany agny ya fa mifilohany agny moa de fa i chef be l'isphère igny fogna zany igny filohany izy rehetrarehetra d'accord de tany zany anao ve natao mariage sa hoe ino natao taminao tany hoe nivady taminazy tany tagny ohatrany hoe le ataotsika olombelona io hany misy fisehoana atao voalohany de izy nentinao tany zany anao fisehoana efa tsy igny moa tsy afaky mitondra olona hafa anao satria lasa mahalala ny secret-ny satria ry zareo tsy tiany raha tenenina amin'olona ny fomba fifandraisana am'zareo ze zavatra asehony anahy tagny zany be de be na regny miraita-po aminahy regny tsy mahalala miakapoben ze zavatra hitako tagny satria tsy niteneniko tam'zany satria za mbola atao anatin'le sehatra fa am'izao fandraisana ny jesosy zao zany vo ahafahategna mijoro vavolombelo mitantara an'le raha de natao fisehoana ianao tagny natao fisehoana tagny natao vodiondry tagny natao mariage tagny de izy manao an'le mariage de io ray aman-dreny am'zareo misy karazana ohatrany ataotsika hoe misy fiangonana io ihany de pitarika amin'io fiangonandreo ao koa zany manao raha ireo ne misy fivavahagna hoe fa tsy azonao zany hoe fivavahagna iny le fivavahagna ataondreo eo mahasadekatra anaty aminanzy hoe karazana fivavahana ino ary fivavahana ty zay moa zany tena zavatra lavabe raha hitaritsika fa mbola iverenantsika ihany rehefa veo de mivady nareo de niteraka ve nareo teraka zay teraka anakifiry nareo teraka anakenina enina be zao ary talohany io nge efa nisy vadiko maro tam'zareo tagny ireo zany tsy fa le zavatra tena nahalasa saina anahy hoe amin'ny fomba ahoana mahatonga an'zareo reto tia manambady anahy satria efa nisy nampirafasiko sanany amindreo taloha de mifankafantatra izy de tirainanao mariage ty zany io nitazona nahatra amin'ny farany de nanagnako alliance mihitsy zany tena hitan'le olombelona tety ambony tany fa alliance-nay tamin'ity tagnako anankiray ty teto nisy alliance mbola hitany pasteur Arivo ara zay tam'zaly natao délivrance alliance volamena mihitsy de reny zaza reny ve zany ity ambony tany nentinao miaraka aminao sa mijanona any am'zareo regny zaza regny misy fotoana ihany hoe oentinay mandehandeha ety ambony fa tsy maintsy miaraka amin'ny mamany de oentina miverina miaraka amin'ny mamany rehefa avy eo fa izahay agny tena miaina tsara ohatrany miaina ambony tany ety misy fotoana mandeha mitsangatsangana mitondra tomobile de mitsangatsangana makaiza am'le toerana fitsangatsanganana agny misy jardin tsara tarehy misy karazana forêt tsara tarehy tena mbola ala maintso fainy voninkazo tsara regny rose regny nefa any ambany rano wow tena tanàna be mihitsy zany raha hoe fiaignana tety ambony tany zany hoe fiaignana miaraka amin'Andriamanitra le izy tsisy hoe nampiverin-dalana zany mihitsy satria ze rehetra ilainao nisy tao agny nisy V8 igny tomobile foentinay tagny regny V8 jeep ohatrany jeep amera regny Range Rover regny moto miboaky isan'ny qualité-ny aty regny anagnanay ambany agny aby de zareo any ve mamokatra an'regny sa naty nampidina ry zareo agny afaky mamokatra an'regny ary misy amin'ny fitaovagna avy agny amatsiandreo tsika ambony aty nisy fotoana namaky boky anankiray zay hoe tantara le lehilahy anankiray antsoina hoe Emmanuel Lamos saky nefa hainao na tsy
dia izy io no ao anatin'io boky io zany a zay mihitsy ny titre le izy témoignage ny Emmanuel Lamos zany hoe izy io olona nanao pacte tamin'ny voly no converti koa zany dia izy no mitantara hoe misy trano be any ozy izy a fanamboarana produit cosmétique dia reny ozy izy zany a ohatrany avy amin'ny masiny de volo solosifera any dia alefa ety ambonin'ny tany dia rehefa mampiasa an'ireny produit iny na ranomanitra na produit cosmétique ianao ohatr'izany dia misy zavatra hafahafa mitranga aminao manahoana tokoa marina ve zany marina io koa satria misy karazana ranomagnitry ohatra hoe ranomagnitra porter chance misy ranomagnitra resaka protection misy ranomagnitra ohatra hoe mampiroborobo le fitiavan'olo anao resaka amour dia ireny crème lotion misy olona mampiasa an'ireny crème regny fa lasa miendakendaka le tarehy dia misy olona mampiasa ary anao zany raha vao mampiasa produit avy agny tsy mety tejanona zany fa ampiasa foana satria tratrin'le hery avy amindreo agny satria reo zany te hiezaka hagnaparitaky ny zavatra voaforona avy am'zareo agny mba hampiasantsika olombelona aty hahamoramora zany fomba fisariany atsika satria atsika zany lasa connecté automatique aminanzy revo mampiasa an'io dia le marque nefa le marque aty ambony tany any marque misy marque créen'zareo hoe inona ndraigny zavatra tokony hoe hahaliana le olona manahirana ny olombelona man tsy mihany zavatra satria le olombelona lian'ny fivoarana lian'ny zavatra tsara manana curiosité hafahafa atsika olombelona dia regny anefa ry zareo ambany eo copin'izay zavatra zay dia zay mahatonga an'zareo zany miketriky hoe inona indray ny zavatra zany moentsika mba hasaritana an'ireto hahamoramora ny fisaritatsika an'ireto dia somary andeha lavidavitra kely any tsika aloha bon dia ataoko hoe teraka tany zany ianao izay le fanambadianao zay ve taiza ho aiza nahatapaka an'le izy taminao natao délivrance ave sa fony mbola nanompo sampy ianao taiza olona no nanao an'le divorce za tsy ny divorce aminanjy raha tsy natao délivrance tena tamin'ny délivrance vo dia tsy verina taminao ntsony izy tsy verina aminahy tena voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fa rehefa vita délivrance za matory normal mandeha normal tsisy zavatra mikitika zany dia tiako anotaniana hoe ianao ve sady nanambady tany nanambady tety eny tompoko dia ohatrany ahoana indray mifandehan'izany io indray misy vehivavy zay hoe nivadiko tety mahafatapatatra ihany hoe ty olona ty ohatrany hoe olona tsy normal vadin-javatra hoy izy zay zany le fiteny'le vehivavy ananjy satria misy fotoana zany tsy ohatrany hoe olombelona ka hoe lehilahy misy vehivavy eo akaikiny hoe mba manana vy am'le olona hoe mba mahavita magnino am'le olona misy fotoana tsy ohatran'izany fa tena kamo totalement ohatrany hoe tsy eritreretiko hoe misy olona zany agnilako fa agny foana zany andehanako hoe ahoana vady amanjana Paris inona indray ny programme tokony atao am'izao fa ity tena adigny tanteraky dia ny tiako tenenina hoe ianao zany rehefa hidina any tsy mila nazo tsony fa midina tsitrapo anao saky ny te any dia mivoaka tsitrapo za rehefa te hidina agny zany afaky mandeha agny fa rehefa mandeha agny aho ohatra hoe tsy zahay roa miaraky dia midédoubler koa manao dédoublement corporel zany hoe ny vatanao ray aty dia ny vatako ray aty vatako ray agny dia samy manao ny action io vatako anankiroa io dia fa izy ary zany fantany hoe mbola misy ray tavela aty satria za tsy nalainy fa rehefa za alainy dia tsy afaka mizara roa fa tsy maintsy le vatako samirery mandeha midina agny zany hoe le nao fanahy zany lasa sa vatana mihitsy mizara tena vatana misy fotoana ohatra hoe zao fitafiako zao dia fitafiana ohatran'io koa hoentin'le ray mandeha na fitafiana hafa ataon'le ray mandeha ohatran'izay
dia taminao natao délivrance nataony pasteur rivo moa zany nanao délivrance anao nanao ohatrany ahoana ny zavatra nitranga ahoana ny afantaranao hoe tena afaka tanteraka ianao za zany tena nahenoako hoe afaky amin'ny pasteur rivo nanao délivrance na za mahatsiaro hoe mihovitrovitra fa de reko ohatrany hoe misy fagnahy mivoaka dia hitanao ve le izy mivoaka sa renao fotsiny tsy hitako fa zavatra lasa misy voaka misy raha mivoaka avy agnatiko agny ohatrany za taloha raha mievoke esprit hoe mipetraka zany de mandefa fagnahy de ohatran'igny le fahenoako anazy hoe miala tsirairay avy agnatiko de nahatsiaro mevana sady zareo tsy nibozy zany mihitsy dia après an'izay anao tsy manana hoe ahoana moa zany afahako amazan'izany hoe iny fa mbola nisy tsy lasa tao fa ohatr'izao dia mbola mampahory anao la izy sa nanao ahoana sa tsisy tsony mihitsy za zany hoe fampahoriana tsy hitako nisy karazany ray kalanoro nisy fotoana mbola hoe tsy nahafoy zay fa azoako anazy tamin'io andro tia raha natory zay ariva de popoiny ohatran'izao za le ambony fandriana nefa henoko le force efa tsy en force izy tsy ohatran'le heriny taloha sasy de za moa amin'izy mamopoka anazy zany miantso hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta avy de nilefa izy ianao nandroka anazy taloha zany ianao azafady raha ohatrany hoe satria mba ahafahan'le olona zay manaraka ny fandarantsika hoe misy mantsy olona tsy mino hoe tsy anganongano fa zay aza ampiresahana sotran'izany satria zay na tonga hoe nampianatra aloha be da be mihitsy zavatra andresahana avao anaty baiboly ndraindray moa misy alaim-panaloha rehetrrehetra hoe fanga zany isan'ireny taloha zany tsitsy any zany fa manao fikarohana mamaky boky mandinika tenin'Andriamanitra mamaky ana amin'ny teny hébreu teny greka dia hitanao daholo hoe ay ve zany ty resaky ty fa za mahita aloha izy ao anaty baiboly tsy mbola niaina la izy hoe io le logaroa fa hitako maso za efa nandroka vehivavy zay toerana fanahana logaroa tena hoe tena vadika be matsiravina be mihitsy dia rehefa roanao devolo izy tadidiko mihitsy 20 am'zato ny devolo mivoaka tamin'izay olo zay nisaiko mihitsy satria metika izy manao feo atsovaky metika izy lelan'io mivoaka de ohatra ny biby lava tampotampoka indray izy tonga dia vadika ohatran'ny logaroa amonanao raha mihitsy amin'ny karazany zany tena hoe tena amin'ny karazany dia rehefa lasa dia torana izy mihitsy torana rehetra verina ilaindray dia zay vao tonga saina indray zay olo zay tsy azoko tia ny volony io fefa ohatran'io natao mariazy tamin'ny Losifera hono izy zay zany ny fitantarany dia io volo io tena tsy azoko tiana mihitsy raha vao kitihana ny volony dia na mipoaka amin'ny brochine raha ohatra manao volo izy na le tana le olona mikitikiny to dia marary malemy mihitsy sasany satria tsy azo natao ninona zany fa afaka ihany moa izy tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany ka misy olona ndraindray za zany tsy nahita fa partir ny délivrance zay ataoko no afantarako koa hoe aika misy zavatra ohatr'izao aika misy zavatra ohatr'izao aika misy zavatra ohatr'izao dia nitiako antaina zany hoe ianao tao anatin'le izy fa na ohatrany ahoana zany ny tena namatotra anao taloha karazana nitako tao anaty baiboly zany misy le ohatra hoe géant primitif zany hoe le olombe tamin'ny fotoan'andro ka tsy orindra moa zany mipetraka tamin'ny olona dia ireny misy ny hoe kananita ny jebosita ny etita ao anaty baiboly zay ny tenin'Andriamanitra hoe ary ngiamy daholo fa aza avy lisy velona ray azy dia ohatran'izay zany ny fitrangana ka tsy haiko hoe nisy an'izany koa ve ianao baiboly koa milaza misy amin'ny fanahy le dragona le leviatana le dragona be voay be biby lava anaty ranomasina miresaka koa reo karazana ohatrany hoe fanahy maloto kely tahaka ny kalanoro soatran'izany zany zavatra zany ve niainanao taloha nisy taminao ve sa hitanao taminao nitaiza olona ohatrohatrany ahoana ny tompoko izy rehetrarehetra reo zany tsy mampanina mitsady mijery caméra ihany azo lazaina hoe nisy tamina adoly na regny géant primitif dragona regny le biby lava be regny nisy tamina adoly regny le be de be zany izy namatotra anahy ary tsy hoe ataontsika ohatra hoe sivy izy mipetraka amina dia tsy maintsy ireo sivy ireo ny namatotra anahy zany
fa tsy hoe anankiray na roa le mamatotra ana satria mahatonga an'izy rehetra mamatotra ana nanaovako fifanarana nanaovako pacte aby dia tsy maintsy fatoran'izy rehetrarehetra dia ireo tamin'izaho mbola tsy nitaiza eo foana izy mitaiza za eo foana izy fa rehefa mitaiza zany ianao ohatrany hoe mifandray bebe kokoa aminanzy satria arakaraky le olana n'le olona zay tonga aminao eo mahatonga ananzy mifanerasera be aminao hoe raha pitso zao misy olona ho tonga eo hoe voan'ny mosavy voakanina dia hariva izy efa miteny hoe misy olona ohatran'izao ho tonga eo raha pitso maraina dia zao fagnafody mena ananzy zao fagnafody mena ananzy dia ohatrany hoe avy dia maminany zany ianao am'le olona raha tonga eo izy raha pitso hoe anao ne ka mararin'izao dia zao fagnafody mahasitrana anao dia zao ny sarany dia zay mahatonga le olona zany ohatrany hoe miaiky an'le mpitaiza hoe mahay olona io fa le fanambarana efa dia le fagnahy tena nagnampy ana tamin'ny taiza zany nisy trombagny tao le trombagny le mianjaka amin'ny vatantegna olombelo mindragny vatantegna olombelo zany le trombagny fa tsy hoe mipetraka eo izy dia mipetraka eto tegna olombelo fa tena ny vatantegna zany gn'ampiasany efa gnahy izy avy agny dia miditra aminao dia izy miresaky mandray zay raha asa ataony eo dia vita igny miala izy fa misy ihany koa mpitaiza ary nisy fotoana za ohatran'izany tsy voatery hoe hianjaka foana za vao miasa fa arakaraky le olona tonga eo zany mahatonga anahy hoe hianjaka sa tsy hianjaka misy olona zany hoe metimety amin'ny fisaignany kokoa mahita anao mianjaka mandray ananzy misy olona metimety amin'ny fisaignany koa mahita anao hoe tsy mianjaka mandray ananzy nefa zay zavatra teneninao misy amin'ny fiaignany dôly arakaraka an'le olona avy agny zany mahatonga anahy hoe tsaboiko amina kalanoro ve ty sa tsaboiko amina zavavrano ty sa tsaboiko amina trombagny ty sa tsaboiko amin'inona ary le mpitaiza koa zany tsy maintsy mijery ambony ambany an'le olo tonga eo hoe misy vola ve ty olona ty sa tsisy vola zany dôly zany agnisan'ny hoe calcul an'le mpitaiza raha vao mahita an'le marary tonga eo jerena hoe miravadravaka ahoana ravaka volamena sa volafotsy matevitevina le izy efa manao kajikajy akandro zany hoe misy hoanina ty dia eo rehefa tsisy zany izy dia nahianjaka aby tsy vita satria za tamin'izany raha vao tsy motivé droit de consultation 12 000 ariary dia mitondra cigara ray paquet tsy vaky dia la bière na whisky arakaraky le trombagny tadiaviny koa satria mandeha sambaratonga an'le trombagny raha ohatra izy mitadia an'le tena manakaja dia gin de bira izy igny toaka hoentiny na red label ray dia cigara mety deux paquet na boyary amidinao tsy maintsy sotrona igny dia igny zany toaka igny tsy voatery hoe tena holaniny fa ohatrany hoe voninahitry fagnomezana ananzy foana an'le fanahy ratsy hoe misotro kely izy ampiresahana am'le olona igny misy le ilany tia toaka tena manapitra an'io toaka amin'ny tavoahangy io misy ara mbola mandeha mampividy ny anankiray tiako anotaniana hoe ianao zany zao misy fotoana ianao ny tantara hoe mahavita manetsika le fanahy ratsy zany mamono omby sy ohatry zany dia biby lava be mihitsy mivoaka avy anatinao raha masony ohatrotriny ahoana tsara moa zany eny tompoko igny ndray zany igny bibilava igny fagnahy izy io zay nifandray aminahy avy taty an-tanety aty dia rehefa ngeza izy mbola ohatran'igny deparn'izy vao nifandray taminahy ohatran'igny angezany zany hahavony dia raha ataoko tamin'izany ny habeny mety ohatran'izay dia rehefa ela zany ny ela rehefa ngeza be rangahy dia nody agny agnaty rano agny
Le bibilava agnaty rano any le bibilava dia raha fa zaho amizay nefa hisy zavatra ataoko agnatin'io ranomasina io vao 20 metre miala ny ranomasina io na 30 metre vao hiditra ny ranomasina io tsy maintsy mirondrony io ranomasina io za amizay nefa mbo tsisy zavatra ataoko fa ohatrany hoe fa mahita anazy zany ry zareo rehetrarehetra zay mifandray aminahy eo dia fa faly hoe ty indray raha namana hanao zavatra amintsika aty anaty pahasoavana dia mitevika aho eo manao zavatra eo dia mifioky miantso andreo ao zany dia misy karazana resaka atao hoe antsona mifanahy avy agnaty rano, fanahy amin'ny rivotra, fanahy ny vazimba, fanahy ny kalanoro, fanahy ny trombagna, fanahy ambony rahogna amintsioky dia vao may tena misavoaravoara io ranomasina io dia amin'igny zany ry zareo magnakaiky anahy aty afaka mivoaka vatana tsirairay zany reo eo amin'igny. Misy olona zay miaradia aminahy eo mahita, misy olona tsy mahita fa zay mahita zany dia fa anjaran'izay mahita fa tsy mahazo miteniteny maro rehefa mahita fa le tsy mahita aleo milamin-tsaina kokoa zany le tsy mahita satria azon'le hangezany ngara iny agnaty tragno agnaty rano dia atao le sorona zany amoron-drano atao dia mena zany zay tokony ho anjaran'ny zareo dia regny anjaran'ny zareo regny zany tsy maintsy alain'ny zareo hanin'ny zareo regny indray le hoe dragona mitovy ve le bibilava sy ny dragona dia ahoana nahatonga le dragona teo aminao? Le dragona koa le dragona zany alohan'ny dragona io hoe tena niditra amina karazany hoe nandefasany fandriana taty anatiko aty hoe mijery sarina dragona fa talohan'izay efa nanana collier sarina dragona efa nanaovako dia avy eo very dia fandriana foana dia rehefa avy eo amizay mijery télé, mijery film, mijery sary dia tafara amizay izy niavy amina niditra tagny amoron-dranomasina tagny fa rivotra zany ohatrany hoe fomba nidirany tamin'ny lambosiko tao raha tao zany place nidirany tao takisiny ity igny faritry zay nidirany dia narary eo amin'ny fotoan'izy niditra fa za tsy nahafantatra zany hoe ino zany zavatra mamparary anahy zany fa nanindrimandry anahy amizay izy naneho ny endrikiny anahy naneho fomba fidirany taminahy teo aho zany tonga saina amizay hoe mila antsoko ty fagnahy ty mila anontaniako hoe ino mission ny tonga aminahy ty dia natao zany kiromborombo iantsoana anazy nalefa zay karazana hira rehetra salegy, tsapiky zay karazana hira tokony hoe hahafalifaly anazy zany hitongavany dia tonga tokoa moa izy dia nomena ny karazan'izay sakafo mety aminazy hoe tantely sa paraky, sigara, sa toky, sa coca mety aminao dia atoka ho izy dia sigara dia tena misotro toka be le dragon ary le masoko zany vao tonga izy tenen'le olona nanatrika teo avy dia mena be ohatrany mivaramena ohatrany sakay masaka regny mino fa efa lavalava ihany zay fandresantsika teo zay fa aloha toy izy atsika amin'ny fandarana manaraka indray matoky fa nahasoanao ny fotoanantsika androany mbola betsaka ny zavatra azo ifampisarana fa noho ny amin'ny fotoana dia ajantsika eo aloha ny androany ivavakintsika amarana fotoana tompo misaotra anao zany amin'ny fotoana nomenao manay androany ny amin'ny fifampisarana rehetra teto ny fandriko tompo dia mba ianao hikasika ny fony rehetra atonga ny rehetra tena hitodika aminao ary ho afaka amin'izay fatorana rehetra ka nomboka fiainana vaovao indray miaraka aminao misaora Jesosy amen.